Endrika roa samihafa tanteraka, fandaminana etitra kilany ary korotana andaniny, hafa raha oharina amin'ny teo aloha ny haingo sy tsiron'ny Noely ary ny kilalao sy fialamboly eny Analakely. Entitra ny fandaminana eo amin'ny araben'ny fahaleovantena, natokana amin'ny trano eva vita amin'ny hazo ireo mpivarotra, na izany aza dia toy ny isan-taona misy koa ny fitohanana be sy ny korotana. Ao ambadiky ny lapan'ny tanàna dia mifanjevy ny mpivarotra sy ny loto. Nilaza moa ny ao amin'ny komina Antananarivo renivohitra fa ho tohizana ny ezaka fanitarana ny tsena efa natomboka ho tanterahina amin'ny herintaona ny tetikasa fanamboarana tsena eny Behoririka sy Anosy, ny fanamboarana zaridaina ary ny fanohizana ny ezaka amin'ny lalana sy fako hoy ireo tompon'andraikitry ny tanàna. Taorian'ny ora mikija teto an-drenivohitra dia teny amin'ny pasamadinika androany talata ny ekipa ny komina Antananarivo renivohitra sy ny avy amin'ny mpamonjivoina nijery ilay faritra ny sy fiotsahana. Nanao anjo fanairana teny amin'ny tambazotra sosialy ireo mponina omaly alatsinainy. Nilaza ny fiadinan'ny fanajariana ny tanàna ao amin'ny komina fa midina eny an-toerana isaky ny efatr'andro mijery ny fandrosoan'ny asa fanamboarana io toerana io. Voafolo isan-jaton'ny asa ny vita hatramin'izao araka ny fantatra. Marina fapon'ny rainy nahatonga ny fiotsahana ny volana oktobra lasa teo noho ny fananganany rindrina manaraka ny sisin'ny totoa-baton'ny tany. Nisy ny didy navoaka ny komina ny amin'ny tokony hanamboaran'izany saingy misatra ny asa. Efa nisy mponina voatery nesorina ary mbola hisy fanesorana raha ilainy izany hoy ny avy amin'ny komina. Nandalo anoloan'ny fivoriam-be ny voamihera mahaleo tena misahana ny fifidianana seni androany talata ny voka-pifidianana loholona mieloha ny anambarana ny vokatra vonjimaika raha ampitso alarobia. Nanatanteraka fanamarinana farany seni taorian'ny famerenana fanisana ny vokatra nandritra ny eninandro. Araka ny lalàna dia manana 7 andro aorian'ny fandraisana ny vokatra farany ny seni anambarana ny vokatra vonjimaika. Ny 12 Desambra no voarainy ny vokatra farany ka nampiasa io 7 andro io nanamarinana ny sambato ny seni hoy ny mpitondra teniny. Raha ampitso alarobia no voalaza fa hivoaka ny vokatra vonjimaika tamin'ny fifidianana loholona.